Miarabanao a, androantsika hanohy an'le vidéo Linux iny a. De ny zavatra ho resahantsika androany a dia ny resaka permission amina fichier. Anokatra terminal anankiray tsika de hijery a fichier misy, zay zany le ls ny anarantsika teo aloha. Ataontsika sous forme analyste, avoaka daholo ny zavatra rehetra de tao humain zany izy. Latsaloha somary ngeza de ohatrohatr'izao zany ny zavatra mivoaka. Zavatra hitantsika eto misy karazany be da be tony amin'ny sisiny tony dia route le taille ny daty. Ho azavaintsika kely zany reo raha mijery zao tsika fafatsika kely iny tsika ohatr'izao fotsiny ny dossier zany amin'ny kali de le mangamanga zay ny dikany tony de tony. Raha vao tsisy an'ireny zany izy de tsy dossier izy zay. Ty zao fichier tsy dossier ty. De reto no jerentsika. Reny zany atao hoe permission amina fichier anankiray. R zany read zany hoe mamaky W manoratra ary ny X de hoe exécutable. Raha mijery an'ity fichier anankiray ty zany tsika de hitatsika le izy hoe misy read, misy write, misy read, misy read. De inona moa ny dikan'izay? Mizara anankitelo izy zany. Io voalohany read, write, X exécutable de misy ohatr'izay koa ty de misy ohatr'izay koa ty. Ny voalohany zany dia ho an'le tompon'le fichier mihitsy zany. Zany hoe le user tompon'le fichier. Raha mijery zao tsika hoe root zao tsika tompon'ty fichier ty root. Zany hoe ty zany ny permission ananatsika amin'ty fichier hoe Linux MP4 ty. RW afaka mamaky zany tsika, afaka modifier an'le izy koa tsika manoratra fa tsy afaka exécuter tsika le izy. De ny manaraka ny olona anaty groupe, zany hoe anaty groupe ny root ato zany de mamaky any zany ny azony zareo atao fa tsy afaka modifier izy. Ohatr'izay ihany koa ty farany ty io zany ny atao hoe overs, zany hoe sady tsy tompony ianao tsy ao anatin'le groupe ianao, ny azonao natao zany mamaky fotsiny. Créer fichier iray tsika ohatra atao test zao de averintsika jerena ohatr'izao ty ty zao le izy ty. Par défaut zany ohatr'izao ny permission read, write fa ny hafa mamaky any ny azony atao. De rehefa hanova ny permission tsika de mampiasa ny commande hoe chmod. Io raha anotanitsika amin'le whatis ny tenentsika teo aloha de manova permission fichier ozy izy. Mazava tsara iny zay. De raha mijery tsika ity test sh tsika ty zao tsy afaka exécutena. Tiako atao hoe lasa exécutable zany izy io. De amboariko aloha zany ny zavatra ao anatiny aloha. Ataontsika hoe mamoaka hoe hello world fotsiny. Echo zany hello world zao. Contrôle O, contrôle X. De ny hanovantsika an'io ho lasa
exécutable zany a misy a mode anankiroa. Mode voalohany a de ny symbolique mode. Ohatrany ahoana moa le symbolique mode? Le symbolique mode zany a mampiasa an'ity hoe UGOA ty tsika. Zany hoe le U zany a ho an'le user a, raha te hanova an'le permission an'le user a. Ny G a ho an'le groupe a, ny O a ho an'le hover le olon-kafa, ary ny A ho an'izy rehetra. Ohatra, ovaitsika lasa exécutable le izy a ho atsika. U zany a égal sy tsika X. Le U efa misy R sy W a de afaka ataotsika plus X zany. De test.sh. Raha jerentsika le izy a de ohatr'izao zany le izy. Ty zany le izy lasa menamena izy rehefa le maitsomaitso izy rehefa exécutable, de misy an'ty X ty. Zay zany ny dikan'le CH mode a nataontsika teo aloha hoe ampiana X. Ohatra hoe ovaitsika ataontsika very RW zao, de jerentsika indray a verina tsy exécutable indray izy. Ny égal zany a de ny plus sy moins no afaka ametrahantsika permission ray a na analantsika permission ray. Ohatra zany le groupe a ataontsika sady afaka mamaky no afaka modifier an'le test. ls zao a, io zany a lasa ohatr'izao ndray ty. Raha ataontsika hoe izy rehetra de lasa RW daholo izy rehetra. Raha ataontsika hoe afaka mamaky sy manoratra sy mi-exécuter izy rehetra de zao zany. Mazava tsara zany aloha zay. Averiko kely a, ataontsika am'ruide daholo ohatra izy rehetra. Io zany a R daholo nen'izy rehetra. De tsika ataontsika hoe W a, ataontsika plus W zany a manoratra koa tsika. Zany hoe lasa misy W zany eto. De raha te exécuter an'io tsika, test.sh, permission ozy izy non accordé satria tsika tsy manana an'le X eto. Nefa raha ohatra hoe asitsika permission exécutable antsika ka manao an'le test.sh tsika de mandeha ny hello world. Ohatrohatr'izay zany le resaka hoe permission, atao inona ny permission sy ny tariny. Novaitsika tamin'le resaka symbolique mode izy teo, fa misy indray a ny hoe octal mode. Zay tianao zany na ampiasa an'le symbolique mode ianao rehefa hanova anazy a, na le octal mode zay mety aminao. De octal mode indray a de misy a chiffre zany mi-correspondre am'le permission. Ohatra hoe ny R 4, ny W 2, ny X 1. De rehefa te hanao zany ianao hoe ty anaty de tiako ho sady mamaky read, no sady afaka modifiena, de no sady exécutable, de ataonao plus reny de lasa manome 7. Raha tianao hoe mamaky sy mi-exécuter fotsiny ny azon'le olona atao
de 4 plus 1 zay a 5. Raha tianao hoe mamaky sy manova fotsiny a 4 plus 2 a 6. Ohatr'izay zany le izy. De misy chiffre anankitelo zany a, ray a ataonao anao a, de ndray a ho an'le groupe a, ray a an'olo-kafa, an'le overse zany. Ohatr'izao zany le izy. CH mode a. Za tiako hoe sady mamaky a 4 zany no modifier a 2 no exécutable 1 7 zany a. Ny overse ndray a, ny groupe mantsy azafady, ny groupe a tiako hoe mamaky a 4 zany sy modifier, tsy modifier fa mi-exécuter 4 zany a plus 1 io le exécutable a 5 zany. De tiako ohatr'izay koa ny overse ny olona hafa zany. Zao zany ny tiako. De zay a voasoratako a le fichier. Tokony hoe RWX RX RX zany a monsieur eo. Jerentsika ary. Ty zany le test teo a. RWX RX RX. Ohatrohatr'izay zany a le manova permission a amina fichier. Mbola hiditra lalindalina kokoa noho izay foana tsika amin'ny vidéo manaraka, fa arao tsy tapaka. De manasa anao a hipartage foana raha mahaliana anao le izy a, de ampiseho anazy amin'ny namanao koa ho an'izay mila, satria ty moa zany a zavatra gratuit omena maimaimpona, tsisy takalony a, tsisy resaka vola sy ny tariny a, fa ny partagenao a no mahatonga anahy mbola manosika anazy zany, mbola hanohy an'le vidéo foana. Misaotra anao.